Olona iray moa no fantatra fa namoy ny ainy ary ampolony kosa no naratra. Ahitana zandary sy sivily izany. Io no vokatry ny fifandonana tao nosy be araka ny tatitra avy amin'ny ministerany atitany. Mbola hijerentsika moa rehefa avy eo ny hevitra sy ny tatitra avy any amin'ny zandarmaria pirenena manoloana n'izay zava-misy tany nosy be izay, fa andeha kosa hiverina eto andrenivohitra isika amin'ny zava-misy ny anivon'ny anjerimanontolo eny. Mbola nitoy androany ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny anjerimanontolo raha efa nisy ny valiteny mahakasika ny resaka vadim-pianarana izay tokony efa noraisin'ireo mpianatra mofo tamin'ity androany ity. Mpianatra telo no fantatra fa mbola voasambotra indray ta androany. Fanadihadiana mahakasika an'izay no entiny roa tsiraikotiny iray eo amin'ny sariny mamy Sirasoanaivo. Tsy nakasitraka ny valiteny ireo tompon'andraikitra ny amin'ny fanomezana ny vadim-pianarana roa volana fotsiny ihany ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo. Na dia efa nisy tamin'ireo mpianatra aza no efa afaka nandray sahady ny vadim-pianarana, dia nisy kosa ireo tsy nanaiky ny andray izany satria tsy araky ny nangatahan'izy ireo izany. Vokany dia nidina teny an-dalambe indray teo amin'ny fiantsonan'ny fiara mpitatitra ireo mpianatra, ka nisy tamin'izy ireo no nandrehitra afo ary nahazo ny toerana manodidina izany afo izany. Araky ny nambaran'ireo avy amin'ny fikambanan'ny mpianatra moa manoloana io tranga io dia nilaza izy ireo fa tsy tompon'antoka tamin'ny afo izay nahazo ny tanàna ary tsy mpianatra velivelo izy ireo no nandrehatra ny afo, fa misy olona manam-pikasana ny anitatra ny zava-misy ka mifangaro ary manararoatra ny hetsika ataon'ny mpianatra ka manimba zavatra. Nambaran'izy ireo ihany koa fa efa hitan'izy ireo no nandrehatra ny afo ary eo andalam-pisamborana azy ireo ny mpianatra arak'izany.